Filomana eona amin'Andriamanitra ao. Izay zao fandarana raha anao zao indray amin'ity androany ity. Isaorana ny tompo noho ny fahasoavany sy ny famindrapony mbola anomezany antsika fotoana amin'izao volana Desambra 17 zao. Sambatra ny nona sy mangetaheta ny famarinana fa izy no vokisana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta no anambarako ny teny amintsika tsirairay avy eto ka na iza mandre zao teny zao dia hikasikaza ny fanamasina, ny fo vato ho tonga fo nofo ary ny fanahy mangetaheta dia tena ho voko marina tokoa ary sokatra ny masom-panahintsika tsirairay avy andraisantsika ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra izay manamasina antsika araka ny vavaka nataon'i Jesosy hoe manamasina azy amin'ny teninao fa ny teninao ny fahamarinana, manasina azy amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Raha hiakatra ho any an-danitra ny fiangonana dia mila fiangonana masina. Ny atonga azy ho masina dia ny ran Jesosy Kristy manadio, manamarina azy amin'ny finoana sy ny tenin'Andriamanitra izay manasa sy manadio. Amin'ity androany ity dia anome teny antsika indray ny tompo, hiakatra ho any an-danitra ve tsika, hiara-hiakatra amin'ny Jesosy any amin'ny raha lanitra ve tsika. Zavatra ray ho zaraina amin'ity androany ity dia zao, hialao ny zava-poana, hialao ny zava-poana. Asan'ny apôstôly 7 no raisitsika amin'izany. Manasanao amaky azy rehefa vita ny toriteny eto fa asan'ny apôstôly 7 andininy faefatra ka hatramin'ny 7. Ao anatin'io zany ny anomezan'ny tompo antsika fampianarana androany. Ny fanamasina dia mitarika mihitsy amin'izao fotoana zao iresaka amintsika hoe mila mitandrina tsika fiangonana. Fa itsika fiangonana dia malaky manompo olona, malaky mametraka olona ho tahaka an'Andriamanitra, malaky manindraindra olona sy midera olona, mankalaza olona, manao olona ho ivon'ny filazantsara. Tandremo zany ry havana malala, tandremo dia tandremo, fa fandrika izany, lalana malamy zany. Raha tsy miambro antsika, raha tsy mitandrina antsika dia ho tratra ny devoly amin'izany ary atonga antsika tsy orona tsara, atonga antsika tsy hifantoka amin'i Jesosy fa hifikitra hijery hiankina amin'olombelona. Kanefa voalaza any amin'ny Jeremia 7 hoe voaozina zay olona matoky olona, voaozina zay olona manao nofony ho sandriny. Zany anisan'ny zava-poana. Ny zava-poana dia ny fatokisan'olona, ny zava-poana dia ny fatokisantena sy ny fianterana amin'ny nofo sy ny fahaizana sy ny fahalalana. Ny zava-poana dia ny tsy fanekenan'i Jesosy ho tena olohany, ho tena mpanapaka, ho Andriamanitra tokana ary hiankinana zato isan-jato. Fotoana farany mialohan'ny fiverenan'i Jesosy eny amin'ny raha lanitra zao ary ny devoly manao zay ho afany mihitsy ampiempotra ny mpino, manao zay ho afany mihitsy ahatonga ny mpino voafitaka ka ho any amin'ny lalan-diso. Ary amin'izao fotoana dia milaza mihitsy ny fanahy hoe be da be ny voafitaka satria betsaka ny mpamina ny santoka, ny mpampianatra santoka, ny mpanao fampianaran-diso zay mirongatra amin'izao fotoana zao. Efa faminaniny zany ary efa tanteraka zay mampianatra diso mitarika amin'ny tsy izy ary mamily ny olona tsy hifantoka amin'i Jesosy, tsy hibanjana amin'i Jesosy, tsy hifototra sy hiorona eo amin'i Jesosy ary hanao an'i Jesosy ho ivony amin'ny fiainana fa lasa olombelona. Lasa olombelona no deraina, olombelona no indraindraina, olombelona no iankofana ary olombelona no ianteherana. Tsy izy zany, tsy araka ny tenin'Andriamanitra zany. Dia hoy hoe tamin'ilay teo hoe asan'ny apôstôly 7 manomboka ny 9 ka hatramin'ny 12 zao ny tantara nisy tao. Nitory teny Paoly sy Barnabasy tany Listra. Rehefa nitory teny izy dia nisy lehilahy malemy teo hatrany an-kibon-dreniny. Rehefa nalemy io lehilahy io dia i Paoly nibanjana azy rehefa nitory teny. Ary rehefa nitory teny Paoly nijery azy dia avy eo Paoly nanonona fanasitranana azy hoe mitsangany ianao ny teny Paoly hoe mijoroa amin'ny tongotrao. Rehefa nyteny an'izay Paoly dia niatsambontsambotra raha lehilahy dia nitsangatsangana. Rehefa nahita an'izay ny olona hoe nitory teny Paoly, nitory teny mahery vaika mihitsy Paoly moa dia efa miteny any amin'ny epistiliny any hoe ny teny izay nilazaiko taminareo izy dia tsy tamin'ny fahendrena mataona fa ny teny izay nilazaiko taminareo dia tamin'ny fanehoana ny hery ny fanahy. Ary rehefa nitory teny Paoly dia tsy teny mampatoritory, tsy teny mandambolambo, tsy teny mamona amin'aina fa teny nisy fiainana, teny nisy hery tahaka nataon'i Jesosy raha teo. Rehefa nitory teny Jesosy, tonga Jesosy dia gaga ny jiosy, gaga ny olona zay nieny fa hozy izy hoe hafa kely ty fa fampianarana vaovao ozy izy
fampianarana misy fahefana, fampianarana tsy takany ny fariseo, tsy takany mpanorad-dalàna, fa fampianarana vaovao misy hery sy fahefana. Satria rehefa nyteny Jesosy ny fanamasina miasa tao aminatiny, ny mifanahy baikony hiala amin'olona de miala, ny rivotra baikony de mangina. Zany hoe ny teniny de nisy fiatraikany, nisy hery, nisy fanovana ho an'ny olona. Tahaka an'izany ny Paoly, hoe rehefa nitory ihany koa Paoly de eo ampitoriana teny miasa ny fanamasina, de ozy izy tam'le lehilahy nale miatrany ankibondreniny hoe mijoroa amin'ny tongotrao, tonga de niatsambontsambotra io raha lehilahy io ka nitsangatsangana. Nahita an'izay ny olona tao Listra, de ozy hoe tonga ny Andriamanitra naka endriky olombelona. De i Paoly ozy izy nataony Mercure, ary Barnabasy nataony Jupiter. Zany hoe nahandray an'ny Paoly sy Barnabasy izy ireo tahaka an'Andriamanitra. Andriamanitra mihitsy ary zany zay Andriamanitra notompony. Dia rehefa nanao an'izay izy ireo de naka zavatra ozy izy, naka voninkazo atao fiaingona ho azy teo ambavady, mikasa anao fanatitra azy, zany hoe amono biby zany ho atao fanatitra. Fa rehefa nahita an'izay Paoly sy Barnabasy, nandritra ny fitafiana izy, ny tsarapaka nakeo avoan'ny olona de nanao hoe amin'ny 15 raondrina, ahoana no anaovanareo izao? Olona tahaka anareo ihany zahay, ary mitory ny filazantsara aminareo, mba ialanareo amin'izao zava-pony zao anatona an'Andriamanitra velona. Zay ny zavatra nataon'ny Paoly. Satria ny olona tonga de nanompo-tsampy, fanompo-tsampy anie zany mametraka olona olohany, mametraka olona ho Andriamanitra. Amin'izao fotoana reto Madagasikara manokana, de be da be ny mpanompon'Andriamanitra te ho indraondraina, te ho deraina, te ho iankohofana, te aka toeran'Andriamanitra, ary ametraka ny olona ho vahoakany, ho mivavaka aminy. Tena misy zany ary lazaiko anao. Fa zao no lazaiko amintsika, tsy sitrapon'Andriamanitra zany. Tsy tahaka amin'ny Paoly sy Barnabasy ny akamaroany mpitory teny amin'izao fotoana, fa zarany ary izy ho deraina, zarany ary izy iankofana, zarany ary izy anaterana fanatitra, anaterana voninkazo, anaterana haingohaingo zao rehetra zao. Fa jerevony nataon'ny Paoly sy Barnabasy rehefa hitany fa tonga ny olona anome fiangona, anome voninkazo, anome fanatitra, ary tena hoe anao azo Andriamanitra, avy hatrany Paoly sy Barnabasy de nandritra ny lampany, nandritra ny fitafiana, de nilaza izy hoe raondrina. Inona zao ataonareo zao? Mpitory teny ohatranareo ihany zay mitory ny filazantsara an'Andriamanitra, mitory ny tenin'Andriamanitra, mba ialanareo amin'ny zava-pona sy hanomponareo an'Andriamanitra velona. Amin'izao fotoana de avily ny filazantsara, tsy hifantoka amin'i Jesosy. Atsy akavanana, atsy akavy, atsy anoloana, manangana tokom-pivavahana daholo, de hita eo ny mpitory, hita eo izy mivady, amin'ny fiangona tsara tare, amin'ny fitafiana, amin'ny endriny sy ny pôzy. Fa Jesosy tsy hita. Jesosy nge ny tiana ho hita Jesosy nge ny ivony filazantsara fa tsy olombelona tsy pastera mivady tsy ny mpanompon'Andriamanitra Mety nomeny tompo fanomezam-pahasoavana ianao, manasitrana. Nomeny tompo fanomezam-pahasoavana ianao, tena midelivre olona ho afaka amin'ny fangejan'ny démonie. Mety fanomezam-pahasoavana ianao tena mitondra olona fibebahana. Fa izao tsy Andriamanitra ianao, ary tsy tokony ireare ianao. Raisitsika tenin'Andriamanitra any amin'ny Salamo 5:10. Salamo 5:10 de hoy ny ampanao salamo hoe: Tompo, aza izahay, aza izahay nomena voninahitra, fa ny anaranao irery any. Salamo 5:10 andininy voalohany. Mila mipetraka tsara mihitsy zany tenin'Andriamanitra zany, fa tena mampalahelo ny zavatra amin'izao fotoana, fa be da be ny zava-poana, lasa tsy Jesosy no hita fa olombelona, ary ny olombelona lasa deraina ka lazaina hobiana anaovana fety maro isan-karazany zay tsy ahitana an Jesosy fa ny olombelona nivony. Tsy izy zany amin'ny anaran'i Jesosy. Raha te hiakatra eny amin'ny raon'ny lanitra ianao, de mila manana fanetretena, mila manana fanetretena na ny mpitory na ny itoriana ny tenin'Andriamanitra, fa samy olombelona avokoa. Salamo 5:10. Jehova, aza izahay, aza izahay nomena voninahitra, fa ny anaranao ihany, noho ny famindraponao sy ny fahamarinanao. Eto amin'ny salamo eto zany de hita mihitsy hoe miteny mihitsy izy hoe Andriamanitra mihitsy ary resany hoe aza izahay nomena voninahitra, aza izahay nomena voninahitra, fa ny anaranao irery any. Aiza ny mpanompon'Andriamanitra, aiza ny pastera, ny apôstôly, ny mpaminany, ny evangelista, ny mpampianatra zay takan'izany amin'ny Salamo 5:10 zany hoe aza izahay nomena voninahitra, fa ny anaran'ny Tompo irery any. Ao amin'ny Korintianina voalohany
toko voalohany andiny fa 7 Korintianina voalohany toko voalohany andiny fa 7 dia zao ny voasoratra hoe mba tsy hisy nofo azo mirehare eo anatrehan'Andriamanitra fa zay te hireharea dia aoka Jehova no horehariany. Pastero, apôstôly, mpaminany, mpampianatra, evangelista, mpiandro, nomeny tompo famezam-pahasoavany ianao, sitrana ny olona, afaka ny demoniaka, mahiratra ny jamba, mandeha ny kilemaina, mitsangana maty, tsy misy nofo azo ame voninahitra, aza ny tenanao no aka voninahitra, aka saotra, aka fankalazana, aka fiankofana, mandosira raha de davon'ny olona iankofana ianao, mandosira raha de davon'ny olona hoderaina sy hobiana ianao, fa tsy hisy nofo omena voninahitra, tsy hisy nofo azo mirehare afa-tsy Jesosy Kristy irery ihany. Ianareo mpivavaka, ianareo mpiangona, ianareo fiangonana, ianareo zay hitoriana ny teny, atsaharo ny fiankofana amin'olombelona, atsaharo ny fanindraindrana olona sy ny fankalazana olona sy ny fiderana sy fandokafana olona, fa manompo sapy ianareo raha izany ary mitarika ny mpitory filazantsara ho amin'ny lalandiso, satria tsy zany ny ivon'ny filazantsara fa Jesosy mpanompo ihany reo rehetra reo, olombelona ihany reo rehetra reo. Gaga tatoato zay vao faraparanteo nisy an'ilay mpanompon'Andriamanitra pastera zay nanangana ny fitoriana ary evangelika teto Madagasikara ary maty izy io dia nandrasana tao amin'ny Palais des Sports. Fa rehefa nandeha ny fotoana fiandrasana tsy mampalahelo ny ataon'ny mpino, fa lasa le olona ny indraindraina, lasa ny zavatra nataony, lasa izy no ivony, lasa fandokafana, lasa fihobiana, fiderana azy. Tsy mety ane zany, tsy ara-baiboly nge zany, tsy araka ny ten'Andriamanitra zany. Jesosy no tokony ho ivony, Jesosy irery ihany, fa lasa manompo sapy, manompo olona. Ato amin'ny Apokalipsia dia nisy zavatra sahala amin'izay koa. I Jaune rehefa nety fanamasina tany amin'ny sestany tany a Patmosy dia naneho ny nanome faminaniana marobe, nahazo faminaniana marobe ny amin'ny zavatra ho avy ao aoriana. Dia rehefa nanome faminaniana, nanome teny marobe ny anjely, dia eo amin'ny asa Apokalipsia toko 20:10 dia niankohaka teo amin'ny tongony aho mba hivavaka. I Jaune zany miresaka io dia le hoe tongony tongotry le anjely zay nanome azy ny famarinana rehetra, dia niankohaka teo amin'ny tongony aho mba hivavaka aminy, ary hoy izy tamiko, tandremo, aza manao izao, fa mpanompo namanao ihany aho, sady naman'ireo rahalahinao zay mitana ny filazana an Jesosy. Andriamanitra ihany no ivavao, fa ny filazana an Jesosy no fanahy ny faminaniana. Dia mahita an'izay koa tsika ato amin'ny Apokalipsia ihany, indroa zany i Jaune no saika lavo nanao an'izay, fa sofa ny anjely nanaka anazy, fa tsy nanaiky nandray ny fiderana sy ny fiankofana sy ny vavaka taminy. Dia zay tsy ataon'ny mpanompon'Andriamanitra sasany marobe amin'izao fotoana, fa zarana izy dia ray no hobiana sy ankalazaina sy atao tena ohatrany hoe izy no Andriamanitra. Misy ary moa dia milaza mihitsy hoe izy ny Jesosy eto Madagasikara, izy ny Jesosy ary izy ny Mesia. Loza fa makaizy ty filazantsara ty, fitaka zany, dia izy no lanjaina amin'ny filanjana, dia entina lanjaina manodidina ny trano fivavahana eo, dia hobian'ny olona sy te hafan'ny olona sy ankalazain'ny olona. Tsia aoka hisokatra ny maso amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Jesosy Kristy tsy mbola tonga, Jesosy Kristy mbola ho avy, ary rehefa ho avy izy dia eny amin'ny rahaololanitra aka ny fiangonana, fa tsisy Jesosy Kristy tonga eto Madagasikara zany, tsisy Mesia tonga eto Madagasikara zany, tsy tenin'Andriamanitra zany, fa voalaza dia hoe Jesosy mbola hiverina eny amin'ny rahaololanitra dia aka ny fiangonana ary ara-iakatra ho any an-danitra. Fa tsy hoe Jesosy Kristy dia mipetraka dia monina eto Madagasikara dia izy ny Mesia. Aiza ho aiza atao anaty baiboly ianao mahita an'izany, famarinana aiza atao anaty baiboly zany, diso zany, sokafo ny mason'ny fanahy, sokafo ny mason'ny mpiaino fanahy masina, ary anokatra ny fony, halalan'ny marina ary andosirany ny fandrika, fa tsy marina zany amin'ny anaran'i Jesosy. Dia zavatra anankiray ihany koa dia zao tahaka ny teo ihany zany ao amin'ny Apokalipsia toko fa 2:7 dia zao indray ny voasoratra ohatran'ilay teo ihany. 9 ary izao Jaune no naharesy nahita ireo zavatra ireo, ary rehefa naharesy nahita aho dia niankohaka ny vavaka teo anoloan'ny tongotry lahy anjely naneho ahy ireo zavatra ireo, dia hoy izy tamiko, tandremo, aza manao izao, fa mpanompo namanao ihany aho,
sady na mampaminany rahalahnao izay mitandrina ny teny amin'ity boky ity. Andriamanitra ihany no ivavao. Akaiky Jesosy de fiverina rahalahy sy anabavy. Akaiky Jesosy de fiverina ry fiangonana malala. Aoka tsy hivily ny filazantsara, aoka tsy hivily ka hifantoka amin'ny olombelona, hifantoka amin'ny mpitory filazantsara, hifantoka amin'ny lehilahin'Andriamanitra ny filazantsara, ary lasa olombelona no lasa ataonao Andriamanitra. Lasa tsy hahivavaka ianao raha tsy eo aminy, lasa tsy hahazo tolotsaina ianao raha tsy eo aminy, lasa tsy hahazo fitahina ianao raha tsy eo aminy. Laingy zany, tsy marina zany. Fa ianao rehefa manana an Jesosy dia miresaka direkta amin'ny Jesosy. Ianao rehefa manana an Jesosy dia Jesosy manolotsaina anao amin'ny alalany fanamasina. Ianao rehefa manana an Jesosy dia Jesosy manome fitahina sy fahasoavana ho anao. Fa raha misy olombelona ampiasainy dia olombelona ihany ireny mandosira ry lehilahin'Andriamanitra. Raha tediavin'ny olona iankofany ianao, raha tediavin'ny olona obiany ianao, raha tediavin'ny olona ho atao ivony ianao, fa hoy ny tompo hoe olombelona ihany, ohatran'ny olona rehetra ihany, ohatran'ny nataon'ny Paoly sy Barnabasy. Nitsoka izy ary nandritra ny fitafiana. Ary hoy voalasa hoe saika tsy nasaka ny olona mihitsy Paoly sy Barnabasy noho ny zavatra nataony. Farany dia misy koa atao amin'ny asan'ny apôstôly 10. Rehefa i Petera tonga atao amin'ny Kornelio dia eo amin'ny andininy fa 5 asan'ny apôstôly 10:5. Ary raha vao niditra Petera dia nitsena azy Kornelio ka niankoka teo amin'ny tongony sady nitsaoka azy. Fa Petera nampitsangana azy ka nanao hoe mitsangana fa izao dia olona ihany. Mazava ny tenin'Andriamanitra. Isy fotoana rehefa misy olona entina bavaka dia fataon'ny olona sasany dia mandoaly keo le olona dia ny anankiray mitsangana dia mametra tanana eo anoloany. Tsy araka ny tenin'Andriamanitra zany, tsy araka ny tenin'Andriamanitra. Tsisy olona azo iankofana, tsisy olona azo andoliana, fa Andriamanitra no andoliana, Andriamanitra ny ankofana. Apetraka amintsika tsara zany tenin'Andriamanitra zany. Ianao mpihira filazantsara, ianao mpihira ara-pilazantsara, tsara feo, manga feo, mahay mamorikira, mahay mitendry. Ianao mpitendry ara-pilazantsara, ianao korista ara-pilazantsara. Tandremo fa malama be io lalanao io, tandremo fa malama be, tena mora azo ny devoly ianao raha tena atao anatin'ny fahatsoram-po sy fahadiovam-po nanaovanao anio. Aoka tsy hoenao no hita, aoka tsy ianao no deraina, aoka tsy ianao no ankalazaina, fa miafena manetretena ambany ary aza vela ho ankofan'ny olona, aza vela ho te hafan'ny olona, aza vela hobian'ny olona sy ho ankalazain'ny olona. Fa Jesosy ihany no ankalazaina sy hobiana. Fa itsika tsinitsinina, nofo, vovoka, tanimanga, kankana, zavona, aloka ihany izay miseho vetivety. Noho izany ry fiangonana, ialao ny zava-poana, ialao ny zava-poana, ialao ny fety izay ankalazana olona, fety izay anindraindrana olona, fety izay andokafana olona ao anaty fotoam-pivavahana anankiray, na alahady maraina na sabotsy maraina na tsy atana. Tsy misy amin'ny fotoana lasa olona ny deraina, lasa olona ny resahana, lasa olona ny dokafana ny amin'izay nataony. Toriteny tsy misy Jesosy, tsy misy momba ny Jesosy, tsy milaza ny amin'ny Jesosy, fa lasa olombelona. Tsy mety ane zany, tsy mety zany. Ary zay mahatonga na mitory izao filazantsara zao. Filipianina 1 dia milaza Paoly hoe izao dia mpanafatsiny ny filazantsara ary mampiorina tsara filazantsara zay toriko. Napetraky ny tompo koa aho zay mpiara-miasa amiko amin'ny anaran'i Jesosy, anafatsiny ny filazantsara, ametraka zay tena marina. Noho izany no hitenenana an'izany, hidradradradrana an'izany hoe tsy misy nofo azo omena voninahitra, fa zay mirehare dia aoka Jehovah no rehareha, aoka Jesosy no ankalazaina, aoka Jesosy no indraindraina, aoka ny anaran'i Jesosy no tonina. Aza manonona ny anarany tantely Ratsimba akory, aza manonona ny anarana hoe miomana, aza manonona ny rahalahy sy anabavy zay miara-manompo akory, fa Jesosy ihany. Fa izy no mato anao teo amin'ny hazo fijaliana, izy no tsangana tamin'ny maty, izy no velona mandrakizay, izy no mpanjaka sy tompony tompo, izy no tsy miova ary omaly sy anio ary omaly anio ary mandrakizay, manana ny fahatsarana. Fa ny olombelona nofo amandra ihany ary ho foana zava-poana. Fa Jesosy ny ankofy, fampitandremana ary tena fampitsovana ny andro marantsika. Fa ny devoly mamitaka ary tena manao zay andavo mpanompon'Andriamanitra. Fa androany tena misokatra aminao, misokatra masom-pananao, halalanao. Fa tsisy olona mena voninahitra, tsisy nofo membonahitra, fa Jesosy ihany sy ny maizy azy sy ny fahasarany. Fa tsika dia nofo olombelona ihany amitory filazantsara,
na mihaino filazantsara dia ao koa jesosy ny indraindray ifony raha nanompo olona ianao ifony raha nanaiko hotompon'olona ianao fa livereniny ny tena famarinany tenin'andriamanitra jesosy no ivony halleloia amen